izay nalefa ny andaniny tamin'ny fotoan'androny teo. Zareo aloha salama tsara fa treto tsy fantatra hoe manahoana no suivi zay tokony mbola ho atrehana sy mbola ho atao manaraka an'izay zany rehetrarehetra zany mahatonga anay manao an'le fampandrenesana kely mba hoeniny zay tokony andraikitra. Isan'ireo tao anatin'ireo tanora 5 no raisy ny fanoherana antanana ny fitsaboana ity tovavy ity. Salama tsara ny tenany amin'izao na dia hita ho marefo aza satria mora andairany aretina ka mangiava hatrany ny afandraisana antanana amin'ny fanohizanany fanarahamaso ho an'ny fahasalamany. Raha ny kahako manokana aloha zao le shoot mbola tsisy fa manavy search zany fotsiny mora andairana tazy kely zany rehefa ohatra hoe somary mangatsitsika search zany. En tant que victime normalement tokony mbola mila suivi zahay satria mbola tsy fantatra zay sequelle sy vokatry le zavatry ny any any dia tokony mbola manao suivi matetitetika ohatra. Hatramin'izao zany nareo mbola manaraka traitement? Oui, mbola manaraka le traitement ny fanafody azonay tany izay amin'izao. Mikasika ny fitorinana natao momba ny raharaha Ambohimalaza dia nilaza ny filohan'ny fikambanana fa miroso amin'ny famoazana ny fitorinana natao izy ireo. Mazava ny tanjona amin'izany dia ny voany tena marina momba io raharaha io raha ny fanamafisana. Andrasana ny toyiny. Elana tsindrindra tompo klasy tompoko vavy ny amin'ny fahatapana kely sy ny fikorotanana tamin'ny fanomezana noho ny vaovao faraparanteo noho ny fahatapahany herinaratra moa izany izay naharitra adiny roa tetỳ Anosipatra nahary izao izany vao miverina amin'ny laondy ndaohary toizantsika ny fampahalalam-baovao. Mitombotrany ny fitarainan'ireo mponina ao Nosy Belleville momba ny fibodonan'ny tanin'izy ireo. Nilaza ireo milaza ho tompon'ny tany fa hiarantsindry sy fampitahorana ary sakana tsy avela anehevitra amin'ny aino manjery. Ny antsipriany izay vaovao izay. Menimena sy velony taraina ireo mponina sasany ao Nosy Belleville noho ny fibodonan'ny tanin'izy ireo izay voalaza fa tanindrazany. Araka ny fanamariana nataony ny iray tamin'izy ireo dia olona tokana milaza azy fa atoana ny fanjakana no mahazo tombony amin'izany tany izany. Nambaran'ireo mponina fa tany malagasy ary malagasy ny tompon'ny tany kanefa lasa teratany vahiny iray. Ankoatr'izany, milaza ho aran'ny fampitahorana sy faneriterana ihany koa ireo mponina ka tsy mahazo mamoaka vaovao na mitatitra izany amin'ny mpanao gazety. Andrasana araka izany fivaram-baovao. Lafom-baovao ahafantanteraka kosa indray dia iroso amin'ny dingana ahafahana mamery ny hasin'ny Madagasikara sy ireo vohitra hotafady. Ireo taranaky ny Andriamanjaka sy ny mpandala fomba mivondrona ao anatin'ny fikambanana iray amin'izao fotoana izao. No mafisin'izy ireo fa tokony iray fo amin'izany ny vahoaka malagasy mba ahafahana mamerina amin'ny laony ny asiny firenentsika. Ny antsipriany izay eo amin'ny sary sindratsary ny ambola avatsara. Ny vohitra misy asina, ny tany misy fadina, ny tany misy andrina, ny Andriamanjaka manantaranaka. Betsaka ny fametavetana sy ny fanotana fady ny vohitra masina. Isan'izany, ny fanovana ny anaran'ny Mahamasina ho kianjan'ny bare. Tsy vitan'izany, fa teo ihany koa ny fanaovana sorona biby fady teo amin'ny toeran'io, ho ny fikambana ny vovonan'ny taranaky ny Andriamanjaka sy ny mpandalany fomba eto imerina androany. Malona izany, dia iroso amin'ny famerenan-kasina izy ireo. Ary irosona avetrany ny dingana ahafana manatanteraka izany hoy ny fanamafisana. Nanomboka tamin'ny famondrana ny razana masina avy eny Ambomanga tamin'ny 14 Marsa 1707. Nodorina indray ny rovana Analamanga ny 9 Novambra 1775. Notapahana ny amotana rehetra manodidina ny rovo. Naorina ny kôlize tao anaty rova ny aprily 2020. Naorina ny trano fivoahana fanaovana maloto ao anaty rova. Naorina ny trano fisakafoanana ao an-toerana. Mbola novana ihany koa ny anaran'ny rova ho rovan'ny Madagasikara. Ary toy izany koa nanovana ny kianja ben'ny Mahamasina ho kianja bare. Ary ny nanaovana sorona biby fady teo amin'ny Vatomasina, teo amin'ny Mahamasina sy ny maro tsy voatanisa. Noho ireo zava-mitranga ireo dia very ny hasina Analamanga sy i Mahamasina. Koa izay taranak'Andriamanjaka teto imerina, hotrony ny ropitana sy mpandala ny fomban-drazana, ary omban'ny taranaka dia anarana ny tsy mety. Amerina ny hasina voahota fady, ka anao ny dingana rehetra handavoriana izany. Ny fahafatesakasina no mahatonga ny firenentsika ho toy izao,
ho iatrany izy ireo tahaka ny olombelona everina latsaka ao andavapiringa ny firenentsika amin'izao ka tsy iverinkasina raha tsy misy ny dingana ho an'ny fombandrazana amerinana izany koa ny fanamafisana ny zavatra reto ambon'ny tany sy mireto ambon'ny tany manakasina de rehefa mahatasy ny olona de tsy mivoatra mihitsy de vokatra hoe mafafatesakasina zany no mahatonga firenena tsy mivoatra satria tsy misy ny fitahina avy amin'Andriamanitra fitahina avy amin'ny razana fitahiana zava-masina zany hoe rehefa mahaty ianao ka vao tafady de tsy misy ny fitahina ohatry ny olombelona ihany io rehefa mahaty asiny ianao de tsy fitahina de eo ny raikitra fa tsy tafavoaka de mba hivilaran'ny firenena zany de tsy maintsy asorona zay tsy mety alana fatra zay alana fatatra averina asina iongana de anomboka an'izay ny fandrosoan'ny firenena andao eritretika ohatra ny olombelona anankiray Madagasikara lasaka atao andavapiringa mba tsy hinako an'izy direct difotra hatrany amin'ny lohany de miverina vana izy mahapiasina de entina any amin'ny rano mandeha asorona amin'ny maloto ampandrona amin'ny volafotsy ampandrona amin'ny odifady de emboana de soronana de miverina amin'ny asiny de ohatr'izay raha olona valatsaka avy any andavapiringa ka tonga de alefanao amin'ny fiainana de tsy savaboaka amin'ny fiainana iny de ohatr'izay ny firenena hoe diovina izy asorona tsy mety alana fatra ny tokony anafatra de miverina amin'ny asa izy de lasa mandroso mivelatra amin'ny fiainana amin'izay tsy aivina fa nikanjany mahamasina dia niorona tamin'ny vanim-potoana ny mpanjaka andrina ary lasa toerana nentina nankalazana lanonana lehibe fivavahana sy fanehoam-pitiavana an'ny tanindrazana tany amin'ny tapany taonjato fasivy amby folo dia io no lasa toerana nanatanterana lanonana ara-panjakana sy ara-panahy ho mariky ny firaisam-pony malagasy ankoatry ny kanjany mahamasina dia eo ihany koa ny Colisée izay natsangana ao anatin'ny rova izay isan'ny teraka resabe ho an'ny samy mpandala ny fomba malagasy andrasana noho izany ny toy ny vaovao eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena kosa indray na dia eo aza ny herisetra sy ny fanafiana mitoy any Gaza Atsimo dia mbola manan-kery ny fifanarahana ametrahana fandriam-pahalemana eo amin'ny Israely sy Hamas hoy ny filoha Amerikanina naneo ny heviny momba izany ny filoha Amerikanina manoloana ny fienjanan'ny toe-draharaha ka raha toa ka mitoy hatrany ny fanafiana anabakabaka sy fampiatsiana eo amin'ny firenena rotonta ny Atsipriana izay mbola manan-kery ny fifanarahana fandriam-pahalemana eo amin'ny Israely sy Hamas na dia teo aza ny fifandonana sy fanafiana nafatesana olona tany amin'ny faritra atsimon'ny Gaza hoy ny filoha Amerikana nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety omaly matsy dia nanao fanafiana anabakabaka tamin'ny tanàna maro tao Gaza Atsimo indrindra tany Boeje Israely vokany trano iray mipotika tanteraka maro naratra nentina aingana tany amin'ny hopitaly raha ny tatitry ny mpanao gazety tany an-toerana voalaza fa ireo tunnel sy tobo fitahirizan'ny Israely fitaovam-piadiana no lasibatra tamin'ireo fanafiana nampangainy Israely ho Hamas no nanafika ny tafika israelianina no lavin'ny Hamas anefa izany araka ny tatitra avy amin'ny AFP ny vondrona mpanohitra teo amin'ny faritra Rafah akaiky ny toerana nisy ny fiara-mifono fiarovan'ny Israely no nikendren'ny Hamas manana rantsana 70 mahery ny Hamas ka tsy vondrona atokana tsy mivangongo na miparitaka hoy Donald Trump ka mialoha ny ilazana fa voahongana sy tsy misy fitaovam-piadiana intsony ny Hamas dia mila miditra antsehatra ny firenena Araby sasany avy any amin'ny Golf anamafy ny filaminana na dia mafy aza ny herisetra tato anatin'ny andro vitsy dia nilaza ny gouvernemanta israeliana fa miverina manaja ny fifanarahana amin'ny Hamas izy ireo efa voalahatra ihany koa ny fivoriana iarahana amin'ny Steve Witkoff iraka manokana avy amin'ny Donald Trump amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra tamin'ity alatsinainy ity izay ny olana eo amin'ny Hamas sy Israely fa any Bolivie kosa dia fifidianana manandanja no nitontosaina tany Bolivie fifidianana izay nitarika fiovana ara-politika lehibe taorian'ny 20 taona lany ho filoham-pirenena i Rodrigo Paz kandida avy amin'ny afovoany havanana manamarika ny fiverenana amin'ny fitondrana ho an'ny ankavanana ao amin'ny firenena ity fifidianana ity ndao arahantsika vetrany ary ny tati-baovao mahakasika izany Iroso tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa i Bolivie, lany filoha izay nahazo ny
7,5 vato ny candidat Rodrigo Paz, candidat avy amin'ny antoko politika afovoany, miankina amin'ny havanana nandresany Rory Quiroga, mpifaninana taminy sady avy amin'ny fanoherana ihany koa. Niavaka ny vokatra satria nitarika isa 10 mahery Rodrigo Paz, manamarika fiverenana amin'ny fitondran-kavanana ity fandreseny ity, taorian'ireo 10 taona mahery nitondran'ny hery ankavia, izay voasa antony iray lehibe nanosika ny mpifidy hanovan'ny lalam-pitondrana zany. Pitarika ny antoko demokraty kretien Rodrigo Paz ary naneho hevitra mpilaminana nandritra ny fampelezan-kevitra nataony. Tao anatin'izany, nampanantena ny tena ny fahitazona ireo programa sosialy efa misy, nefa mipiroborobo ny fitombon'ny toe-karena amin'ny alalan'ny fanohanana ny sehatra tsy miankina. Na izany aza, mbola tsy ampy isa ao amin'ny parlemanta ny atokony, ka mety anelingelina ny fanatanterahana ireo drafitra napetrany izany. Araka ny fantatra, dia ho tanterahana ny 7 novambra ho avy izao ny famindram-pahefana ofisialy, ka hiditra ny fifehezana ofisialy ny fireneny Rodrigo Paz amin'izay fotoan'izay. Izay ny amin'ireo maresaka iraisam-pirenena fa zao kosa indray asika dia niaraka ny vaovao hafakely. Vanim-potoana lehibe teo amin'ny tantarany Tandy nanomboka tany amin'ny 2 lavitrisa taona lasa tany ka hatramin'ny 270 tapitrisa taona ny proterozoïque. Tamin'io vanim-potoana io no nipoitra ny cyanobactérie, zava-manan'aina kely afaka namokatra oxygène betsaka tamin'ny alalan'ny photosynthèse. Nanova ny atmosfera ka nahatonga fiovana lehibe teo amin'ny tontolo iainana ny oxygène. Nipoitra koa ny zava-manan'aina pluricellulaire toy ny faune de Diacara, izay nanamarika dingana vaovao amin'ny fivoaran'ny fiainana toy ny fananan'ireo sela maro ka afaka mizara andraikitra betsaka teo amin'ny lafin-javatra maro tetỳ amin'ny tany. Mizara telo ny vanim-potoana proterozoïque, paléoproterozoïque, mésoproterozoïque ary ny néopreterozoïque. Nisy ny fiseho ny supercontinent toa ny Colombia, Rodinia ary Panotia, izay nanova ny firafitry ny tany sy ny ranomasina nandritra izany. Nisy koa ny grande oxydation, fiovana lehibe izay nampitombo be ny oxygène tao amin'ny atmosfera. Ireo fiovana ara-geolojika sy ara-biolojika ireo dia nanomana ny fipoahana toy ny tamin'ny alalan'ny explosion cambrienne, izay nanomboka tao aorian'ny proterozoïque. Mihodina aingana kokoa ny tany noho ny teo aloha, nanomboka ny taona 2010 hatramin'izao fotoana. Vokany, mihena 2,5 milisekondra ny halavan'ny andro. Mety isy fanapa-kevitra hafa mihitsy raha mitohy izany any amin'ny taona 2010 ka hanesorana segondra iray ny fotoana iraisam-pirenena na ny UTC. Tsy fanampiana segondra intsony fa fanesorana indray no atao, dingana ara-potoana tsy mbola natao mihitsy teo amin'ny tantaran'ny olombelona izany. Mety anakorotana ny rafitra ara-teknôlôjia sy ara-tsosialy maneran-tany ity fiovana kely nefa manandanja ity. Ahitana fiovana lalina ao anatiny sy velaran'ny tany izany, hoy ny ara-tsiansa, toy ny fiempon'ny hetsiky ny ranomandry, ny fiparitahan'ny ny lanjan'ny tany ary ireo tranga geofizika hafa. Manova ny hafainganam-pandeha amin'ny fiodinana ireo ka miteraka fikorontanana amin'ny fandrefesana ara-potoana. Na dia apahatse-gondra kely indrindra aza, dia isy fiantraikany lehibe amin'ny solosaina, satelita, rafitra fifandraisana ary tsenam-bola izany. Segondra iray fotsiny no esorina nefa amety anova ny fifandanjan'ny rafitra maneran-tany. Misy toerana manaitra saina antsoina hoe Boré ao afovoan'ny faritra Ardèche any Frantsa. Mipetraka ao anaty tontolo manjavozavo sy mangina ireo vato goavambe, miendrika champignon hita ao, toy ny zavaboary avy amin'ny planeta hafa. Manome endrika miovaova sy mahavariana amin'ireo vato ireo ny hazavana amin'ny maraina sy ny hariva. Toerana tonga lafatra ho an'ny mpakasary sy mpakafy natiora izany. Ankoatra ny hatsarany, manampy amin'ny fampianarana geolojia sy ny fiarovana ny tontolo iainana ity toerana ity.
manampy amin'ny fizahan-tany maharitra sy ny fivelomam-ponina eo an-terana ihany koa. Vokatry ny fipoahana volkano sy ny fikorontanany tany nandritra ny anarivon'ny taona ireo vato goavambe ireo. Karazana vato volkano antsoina hoe phonolite no mamorona ireo endrika miavaka ireo. Namolavola azy ireo toy ny champignon miendrika hatsarana ny fikorontanana ara-boajanahary. Marihana fa afaka mitsidika ny ao amin'ny bore amin'ny lalana voatokany mpizahan-tany tonga ao. Dia izay koa tompoko lasy sy tompoko vavy no manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao. Nanaraka izany hatramin'ny farany saorana ireo teknisiana niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.